Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Jeremiasy Baroka. Jeremia 9:30. Ny tenin'Andriamanitra dia tahaka ny fitaratra. Impiry ianao no mijery fitaratra androany? Indray andro, mijery fitaratra ihany koa i Marika. Toyny izy. Tsy nampiasa savony sy rano anefa izy, fa naka ilay fitaratra ary dia nanipy izany tamin'ny tany. Toy izany koa ny ataon'ny olona sasany amin'ny Baiboly. Toy ny fitaratra izay mampiseho amin'ny ankizy sy ny olon-dehibe ny zavatra tsy mety eo amin'ny fiainana izany. Maro ny tsy tia an'izany. Mpaminany mpitondra tenin'Andriamanitra teo amin'ny Israely i Jeremia taloha ela, ary niaina zavatra mitovy amin'izany ihany koa izy. Toy ny fitaratra ho an'ny olona ny toro-teniny, kanefa tsy te hiova izy ireo. Tena nanam-paharetana tamin'izy ireo Andriamanitra nandritry ny 50 taona be izao. Ry Jeremia, maka orona taratasy ka soratsy izay rehetra lazaiko aminao, angamba mety haino ahy izy ka hanova ny fiainany. Naharitra volana maromaro izany asa izany. Notonon'ny Jeremia tamin'ny Baroka mpitantsorany ny tenin'Andriamanitra izay nanoratra ny lahatsoratra manontolo, teny isaky ny teny. Ry Baroka, vita ihany izy ity noho ny farany. Fantatrao fa efa tsy mahazo miditra amin'ny tempolo intsony aho. Mandehana ka eto miaraka aminao reto ronan-boky reto, mba ho vakiana eo anatrehan'ny olona. Niainy tsara mika rehefa novakiana mafy ity ronan-boky. Dia lasa faingana izy naka ny minisitra avy tao andapan'ny mpanjaka. Namaky ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny tempolo i Baroka. Tsy nianaraka ny tokony ho izy isika, anasazy antsika Andriamanitra. Eto aty aminay ilay lehilahy miaraka amin'ny ronan-boky. Tonga i Baroka, toy ny fitaratra ny tenin'Andriamanitra ary nikasika ny fon'ilay minisitra izany. Baroka, ahoana no nanoratanao izany rehetra izany? Notonon'ny Jeremia dia nisoratako tamin'ny rano mainty ilay izy. Tsy maintsy ampahafantarana ny mpanjaka izany. Ry Baroka, mandehana miafina miaraka amin'ny Jeremia. Aoka tsy hisy olona tokony mahalala izay misy anareo roa. Ary Joiakima mpanjaka nipetraka tsara teo anoloany afo tao amin'ny trano fonenany rehefa ririnina. Maro ireo zavatra tsy milamina teo amin'ny fiainany. Tsy te hiaino an'Andriamanitra nefa izy. Isaky ny vita ny famakiana andalatsoratra vitsivitsy, nitsangana izy, tapahany amin'ny antso ny ampahan'ilay ronan-boky ary atsipiny ao anaty afo. Imbetsaka izy ny nanao izany, mandra-pahalevon'ny ronan-boky rehetra. Naveriny Jeremia sy Baroka ny soratana indray ilay lahatsoratra manontolo tao amin'ilay toerana niafina. Lehibe ny fitiavan'Andriamanitra, nosoratana ho antsika ihany koa ny teniny. Torohevitra ho anao, mamaky ny Baiboly isan'andro, ekeo ny hiova. Tian'Andriamanitra ho salama tsara ianao, indrindra fa ao am-ponao. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara Zokmi.